Iomana iona amin'Andriamanitra ao. Fandarana izay efa arahantsika tsy tapaka isan-kerinandro izy tia raha tia mahajangintsika no mandray ny zao fitoriana izao. Izy koa nefa dia mandeha amin'ny YouTube noho ny fahasoavan'ny tompo. Dia miaraba antsika rehetrarehetra izay manaraka n'izao fitoriana izao efa andiany maromaro nefa narahantsika tamin'izao fandarana izao ary raha nanaraka tsara antsika tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tsy miova ny hafatra hatramin'izay nanombohany ka hatramin'izao fa ny ampiomana antsika ny amin'ny zany hoe fiverenan'i Jesosy zany mba ho le virjiny dimy endry matahirin'ny solika anitsika tsirairay avy ka rehefa tonga ny mpapakatra izay mikikika tamin'ny andro alina ny mpilaza hoe indro ny mpapakatra dia hifoha avokoa le virjiny dimy endry izay natahirin'ny solika ka hiditra ao amin'le trano fanaovana fety rehefa tonga le mpapakatra. Ary zany mirariana mantsika tsirairay avy izay nandray n'izao fotoana rehetrarehetra zay izay nandray n'izay teny rehetrarehetra zay mba tsy handalo maina ny teny fa hitondra fiainana ho antsika tsirairay avy. Eto zay dia efa milaza sahady ary miaraba antsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandarana izao teo ary hitomba amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy tsika ary alany enikirana amin'ny maso hokasihan'ny tompo ny fotsika ary ho babon' Jesosy tsika fa zay babon' Jesosy zay ny tena voasoratra anatin'ny baiboly hoe ny didy lehibe indrindra dia hoe itiavan'i Jehovahandriamanitra ao ny fonao rehetra, fanarao rehetra, misainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Ary dia ho marina amintsika re zany satria efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy velona mandrakizay manome ny fanamasina ahafahantsika mandeha araka ny sitrapony. Raha sitrapon'ny tompo dia ho avy aty mahajanga indray zay amin'ny 28 septambra ho avy zao efa akaika 28 septambra ho avy zao manomboka amin'ny 4 ariva eo ny fitoriana izay ho atao ho an'izy io fitoriana io ho an'ireo olona rehetrarehetra izay mangetaheta ny tenin'Andriamanitra tsy hanavahana na iza na iza, tsy hanavahana na tokom-pinoana aiza ianao na tokom-pinoana inona na fivavahana vaiza na mivavaka na tsy mivavaka fa raha olombelona ianao ka manam-pofinaina ary mangetaheta tenin'Andriamanitra dia raisina an-tanandroa amin'izany fotoana zany andrenesanao ny teny ny filazantsara marina azonao fiainana mandrakizay. Ho an'ireo olona izay efa ao amin'ny vala ihany koa izay zanak'Andriamanitra, zandra Jesosy Kristy ka maniry fampaherezana, famporisihana, fampiorenana, fampatanjahana dia ho azy ihany koa izany fotoana izany. Ho an'ireo olona izay ao anatin'ny asa fitoriana ihany koa rehefa mandroso amin'i Jesosy Kristy ho azy ihany koa izany teny izany. Ho an'ireo izay mangetaheta ny tenin'Andriamanitra dia ho azy zany rehetrarehetra izany. Ho an'ny olona rehetra tsy hakanafaka dia ilazana amintsika zany amin'izay 28 septambra zay manomboka amin'ny 4 ariva ao Mahajanga. Ny toerana ho fantatsika ao aoriana ihany fa eo am-pikarakarana sy fanomanana azy sika fa zay mahafinaritra ny fanamasina. Fanamasina rehefa miteny amin'ny fotoana izay hitenenany dia manao tsika araka izay fomba hitenenany fa ho azontsika eo ihany ny andinindininy ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Mahafinaritra be ilay tarihan'ny fanahy hoe tsy tery ao anaty rindrina efatra ianao tsy tery ao anaty vata famarana ianao fa hoe ny fanahy mitsoka amin'izay tiany tsy fantatra, ny rivotra mitsoka amin'izay tiany tsy fantatra hoe izy na viaiza na vaiza na hoaiza tahaka izany ny olona izay tarihan'ny fanahy. Dia averina ihany zany 28 septambra ao Mahajanga manomboka amin'ny 4 ariva ny toerana dia ho fantatsika eo ihany. Tongava ianao izay mangetaheta ny tenin'Andriamanitra, tongava amin'ny fotoana io. Ianao raha tsy any Mahajanga fa malala olona ao Mahajanga ka tianao ho ampafantarina azy zao fotoana misy zao dia ilazao izy, hiteneno izy, ampafantaro azy fa tena hoe hitondra fiainana dia tsy iza le fiainana fa Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra ny tanjona ao anatin'izany fa tsy misy zavatra ambadimbadika velively. Dia atsiaro ambavaka izany anie tsika tsirairay avy ary misaotra antsika ny amin'izany fahatsiarovana ambavaka izany fa zay ny tena zava-dehibe ny fahatsiarovana ambavaka ny asa mba tsy ho verimaina ny fotoana ary ho kasihan'ny tompo ny fo maro ny tany lonaka izay andaina ny teny azon'ny olona fiainana. Andray ten'Andriamanitra tsika ato amin'ny Jaona 5:7. Jaona 5:7. Dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara kanefa tsy mety manatonay ianareo anananareo fiainana. Amen. Dinihonareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara
kanefa tsy mety manatona ianareo mba hanananareo fiainana. Fanairany ty tenin'Andriamanitra ty ho antsika tsirairay avy hoe tsy ampy ny mandinika tenin'Andriamanitra fotsiny, tsy ampy ny mivavaka fotsiny, tsy ampy ny hoe makany amin'ny trano fivavahana na alahady io na sabotsy fotsiny dia zay. Fa inona ny fiatraikan'izay ao anatinao? Ny tenin'Andriamanitra voalaza manomboka amin'ny Genesisy ka hatrety amin'ny Apokalipsia dia Jesosy Kristy no ambarany. Izay mahatonga Jesosy ny teny teto hoe ny soratra masina dinianareo milaza nareo fa ao nazonareo fiainana mandrakizay. Io mihitsy ny manambarana. Tena tiana lazaina amintsika zany hoe ny voarakitra ato anatin'ity baiboly ity dia tsy iza fa tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ny tandindona rehetra ao anatin'ny baiboly ao amin'ny fanekena taloha, tandindona ny amin'ny Jesosy Kristy. Ao amin'ny Genesisy ny fahazavana tsy iza fa Jesosy Kristy. Ao amin'ny Genesisy ny fanahy izay nambomba tamon'ny rano ary nietsika tsy iza fa fanahin Jesosy Kristy. Ao anatin'ny Genesisy mahita tsika an'ilay Isaka izay saika hoe ho aterina ho atao fanatitra i Abrahama dia nino tamin'iny hoe ain'Andriamanitra mbola manangana azy, tandindony amin'ny Jesosy Kristy ireny. Isaka ilay tsy natolotra aveo fa nisy ondry tao ambadika tao tandindony amin'ny Jesosy Kristy ireny. Marobe zany tandindona ny amin'ny Jesosy Kristy ary ny faminaniana voalohany dia voalaza ilay tao amin'ny Genesisy 3 hoe isy izay ho ateraky ny nanambara ny faminaniana ny amin'ny Jesosy hoe ho avy izy hifanandrina amin'ilay mena rano ary izy dia hitondra ny famonjena tany nanambarana ny amin'ny fiavian Jesosy sady tanteraka zany arivorivo taona maro dia tsy tandindona tsony izy amin'izao fotoana izao hoe voalaza atao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy ilay tena famonjena. Zao anefa ny zavatra misy ary tena mampalahelo. Mialatsiny milaza nyity tenin'Andriamanitra ity fa ndraindray lasa ataon'ny olona fombafomba le mivavaka. Lasa sanatria lasa ohatrany hoe lasa fiatsaram-belatsy le izy ohatrany hoe adidy tsy maintsy atao toerana tsy maintsy alea fombafomba-pivavahana dia tena lasa vesatra le fivavahana ho an'ny olona satria lasa fivavahana le izy fa tsy Jesosy Kristy. Lasa fomba le izy zavatra tsy maintsy atao le izy toerana tsy maintsy ale le izy lasa ohatrany hoe pointage any amin'ny toeram-pivavahana, lasa ohatrany hoe fandoavana adidy sy fanaovana asa mandrara le izy ho fandaminana ny saina fa tsy niona tamin'i Jesosy Kristy. Tsy niona tamin'i Jesosy Kristy. Lasa ohatrany hoe Marta ny zany zay le voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara. Lasa ohatrany hoe Marta ary be da be ny sahala amin'izany lasa asa ny ataony eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ratsy ny asa tena tsara ny asa, ilaina ny miasa. Zao ny voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 12 hoe mazotoa fa aza malaina ary eo ka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Misy an'izay fahazotoana miasa zay tena ilainy zay. Fa izao raha vao tsy tafahoana tamin'i Jesosy Kristy zava-poana ny asa. Tsy ny asa tsy inona nidirana fanjakan'ny lanitra, tsy ny adidy akory nidirana fanjakan'ny lanitra, tsy ny fanompoana akory nidirana fanjakan'ny lanitra. Averika any tena tsara ny asa, tsara ny manao adidy, tsara ny fanompoana. Zao voalohany indrindra efa nanatona an' Jesosy Kristy ve. Dinianareo soratra masina ataonareo fa ho amin'ny azonareo fiainana mandrakizay ireny ny manambara kanefa ianareo tsy mety manatona azona fiainana. Izay ny zavatra misy amin'izao fotoana. Ity firenena ity ozy izy manaja amin'ny olona fa ny fony lavitra. Makany am-piangonana antsika alahady, makany am-piangonana antsika sabotsy, makany am-piangonana antsika amin'ny andavanandro, manao asa fanompoana antsika zao le fiforan'ny fo, le fiodinana le fialana fahotana, le fiverenana n'Andriamanitra mba tena zona fiainana tsy ataontsika. Tazomina ihany ny fahotana, tazomina ihany ny fitiavana zao tontolo zao, tazomina ihany ny fomba ratsy rehetra tsy mety ao ihany ny tsy famelan-keloka, ao ihany ny lolopo, ao ihany ny tsy fitiavana, ao ihany ny famalina ratsy ny ratsy, ao ihany ny fitiavatena, ao ihany koa ny vavaka, ao ihany koa ny manao asan'Andriamanitra. Tsy mety zany. Tsy zay le sitrapon'Andriamanitra. Zay le atao hoe mifangaroaro. Zay le atao hoe rehefa anatona an'Andriamanitra tsika, rehefa anatona an'Andriamanitra tsika dia izao tsy isika intsony ny velona. Tsy ny sitrapontsika intsony ny atao. Tsy zay tia tsika intsony. Averiko ihany raha anatona an' Jesosy Kristy tsika
tsy anatonan'i Jesosy Kristy tsika mba hahafahantsika hanao zay sitrapontsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha anatonan'i Jesosy Kristy tsika tsy hoe ilaiko Jesosy mba hahafahako a mahatateraka ny sitrapoko amin'ny fiainako. Tsy zahany mihitsy. Ilaiko Jesosy mba hamany olako. Ilaiko Jesosy mba tonga ilamina sy irindra tsara zavatra rehetra atao. Eny marina ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mankanesa ty amiko a ianareo rehetra miasa fatratra sy mahavesatreta izao anome anareo fitsarana. Marina ny teny hoe za anome fiainana anome fiainana be dia be. Marina ny teny hoe rehefa tonga Jesosy tao anatin'ny sambokely dia nitsaratra ny tafio-drivotra. Fa ambonimboniny zay kokoa ny zavatra tena zava-dehibe dia izao ianao tena hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao tena hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao. Izao nefa zavatra nisy nandova ody tsika. Ary rehefa nandova ody tsika dia lasa andevon'ny ota. Ary rehefa andevon'ny ota tsika dia indraindray raha te hanao tsara ary raha te hanao sitrapon'Andriamanitra ary dia ao ihany le fikasana. Fa rehefa hanompoka anao an'le fikasana anao sitrapon'Andriamanitra amin'izay a dia reraka ambony ihany, lavo ambony ihany tsy vita le anao sitrapon'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria mbola mitady amin'ny herin'ny tena sy amin'izay herin'ny nofo sy herin'ny saina no anaovana sitrapon'Andriamanitra. Fa amin'ity androany ity mety efa nieritreritra ianao za nge te hanao sitrapon'Andriamanitra, za nge efa tsy te hijangajanga intsony, za nge efa tsy te andeha ho amin'ny filany nofo intsony, za nge tsy te hanaraka fanao zao tontolo zao intsony, za nge tsy te hankahala intsony, za nge efa mba te hamely, za nge tsy te ho tia tena intsony fa ho tiany hafa, kanefa mbola tsy mety. Dia eo amin'ilay mbola tsy mety mihitsy a iny ny anatonanao an' Jesosy. Aza mieritreritra hoe efa tanteraka vao anatona an' Jesosy. Aza mieritreritra hoe efa milamina sy mety tsara vao anatona an' Jesosy. Tsy ety tsara mihitsy io ary tsy ho tanteraka mihitsy io. Satria izao voasoratra tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy antso ny marina izy fa ny mpanota mba hibebaka. Eo amin'ny lotonao, eo amin'ny fahalemenao, eo amin'ny tsy fahavitanao manao sitrapon'Andriamanitra, eo amin'ny fahasolafahanao sy ny fianjeranao amin'iny fotoan'iny mihitsy a ny voamaika aza miodina fa manatona an' Jesosy. Tsy vitako ty hoe, tsy afako ty hoe, tsy tafavoaka hoe, fa eo amin'izay fotoana izay tena hoe amotsoranao zay ary anekenao amin'ny finoana hoe Jesosy efa maty teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty a, velona mandrakizay. Eo amin'ny fotoana anankiray ahafantaranao hoe rehefa maty teo nege Jesosy ka niaraka nombona teo ianao, niarana levina taminy teo ianao ary niarana tsangana tamin'ny fiainam-baovao, zavatra efa vita daholo zany rehetrarehetra zany. Ary eo amin'ny fotoana anankiray tena ahafantaranao ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa manatona an' Jesosy ianao a manolotra ny fiainanao aminy, amin'ny vavaka, amin'ny fanolorantena, amin'ny fahafoizana ny fahotana, dia misy hery ny fanao anatinao ary iny hery iny ny ahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra rehefa avy eo. Tsy azo atao manao modimody eo anatrehan'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny pastery tsika no afaka manao modimody. Eo anatrehan'ny mpiara-mivavaka tsika no afaka manao modimody. Eo anatrehan'ny olona tsika no afaka manao modimody, modimody metimety ety ivelany. Fa ao anaty ao a misy fahotana. Ao anaty ao a, hoy Jesosy zay hoe nareo taka fasana amin'ny lalitra fotsy, fa ao anaty ao nareo dia feno taolapaty. Ao anaty ao nareo a dia rombaka, misy rombaka sy misy fitaka. Fiatsaram-belatsia. Aoka tsy ao anatin'ny fiatsaram-belatsia tsika. Ny olombelona no afaka anaovantsika pôzy ety ivelany mety, fa ao anatrehan'Andriamanitra mazava daholo. Na ny maizina ary izy tsy maizina eo anatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mazava. Ary tsisy azo ofenina ny eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany a ny anton'izao afatra zao dia tia napetraka amintsika hoe aza mijanona ao anatin'ny fombafomba. Sao dia ao anatin'ny fombafomba fotsiny koa ny hainonao an'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ity, fa ianao nefa ataoko amin'ny teny frantsay tsy miregle ny fiainanao mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manary ny fahotana, tsy manary ny fahazaran-dratsy, tsy miala amin'ny ratsy, tsy miala ny fahotana, tsy manala zay rehetrarehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa rehefa zay le hoe raha mitory an'ity ten'Andriamanitra ity a dia ararotiky mihitsy hoe ny masina ihany ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka anana fahamasinana Hebreo 12 fa zay tsy manam-pahamasinana tsy hitan'Andriamanitra. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovahandriamanitra areo. Jesosy Kristy ny voalaza amin'ny Korintiana voalohany, toko voalohany, 1:30 fa fahamasinan'Andriamanitra. Izany hoe io fahalementsika io a, io tsy fahafahantsika manao sitrapon'Andriamanitra io a, etitsika eo anatrehan' Jesosy io. Ary zao amin'ny vaninandro farany zao a, averika any hoe zany rehetrarehetra teneniko amintsika zany raha vao tsisy finoana ao anatintsika
tsy tanteraka ny sitrapon'andriamanitra. Ary zay voalaza amin'ny Hebreo 1:10 hoe raha vao tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azona sitraka amin'andriamanitra. Fa zay rehetrarehetra manatona an'andriamanitra dia mila mino fa misy izy ary mamaly soa zay mazoto mitady azy. Fa reraka ve ianao anatin'ny ady? Fa reraka ve ianao tianao sitrapon'andriamanitra fa tsy mahavita? Fa reraka ve ianao amin'ny fizahan-toetra? Fa reraka ve ianao ary ianao mety mametsiny mihitsy hoe noho ity rano ity mahatonga nasolafaka foana, noho ity rano ity mahatonga manota, noho ity zavatra ity mahatonga zao. Ka io olona io eo foana io, na io toerana io mety eo foana io, le trangan-javatra mety eo foana io. Zao no lazaiko anao ny herin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ampy ho anao ahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra. Kanefa isika tsy dia tena manatona an' Jesosy Kristy. Isika tsy manatona an' Jesosy Kristy fa manatona manatona mpanompon'Andriamanitra, manatona mpanolo-tsaina, manatona toeram-pivavahana, manatona manao mamaky boky sy ny sisa. Zao raha vao tsy Jesosy mihitsy ny antononao tena hoe reny ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy nefa raha vao tsisy fankatoavana ao anatinao tsy mitondra fiainana ho anao zany. Fa amin'ity androany ity evero ny lalanao, evero ny lalanao. Aiza ho aiza zao miaraka amin'i Jesosy sa tsy miaraka amin'i Jesosy? Aiza ho aiza zao sao dia le eto ivelany fotsiny, sao dia le manao fombafomba fotsiny, sao dia le tsy mbola voasoratra any an-danitra ny anarako. Fa ny atonga ny voasoratra any an-danitra fibebahana, fiekena ny fahotana, fanekenan' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ao anaty, fanekenan rahan Jesosy nanadio sy nanamasina, ary fandraisana ny fanamasina zay manisy tompo-kase anao, ary ny fananganan' Jesosy ianao tamin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty raisinao amin'ny finono zany. Zay le hoe fahaterahana avy any ambony no mahatonga anao ho voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, mahatonga anao ho tonga zanak'Andriamanitra, mahatonga anao ho tonga zanak'Andriamanitra. Tianao Jesosy Kristy, ianao zay manaraka an'ity teny ity. Tianao Jesosy Tompo, ianao zay manaraka an'ity teny ity. Ary mijery anao izy, mitsinjo anao izy, miandry anao izy. Fa zao le fahotana tsy miditra any an-danitra, ary le fahotana efa reglen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa tonga amin'i Jesosy dia dioviny ianao, sasany ianao, amarininy ianao, sitraniny ianao, omeny fiainana be dia be ianao, omeny fifaliana ianao, omeny fitsaharana ianao, omeny fitoniana ianao. Zavatra eto amin'izao tontolo izao lazaiko anao fa animbanao zany. Zavatra eto izao tontolo izao lazaiko anao fa animbanao zany. Saritsary-pifaliana, saritsary-piadanana. Ary zay foana kely ataon'ny devoly. Ny devoly dia manao saritsariny, ny devoly dia manao modimody. Amatonga anao anadino sy analavitra an' Jesosy. Fa ny ao amin'i Jesosy tsy sarisariny, ny ao amin'i Jesosy tsy modimody, ary tsy korve tsy zioka mavesatra ny miaraka amin'i Jesosy, fa mora ny zioka kosa izy maivana ny entako. Fa rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao dia miditra ao amin'ny fitsaharana. Rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao dia tsy miala ao intsony. Latsinainy ka hatramin'ny alatsinainy, tontolo andro ray manontolo vao fo maraina ka hatramin'ny hariva, amin'ny alina ka hatramin'ny maraina, janoary ka hatramin'ny desambra, amin'ny taona rehetrarehetra. Rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao dia miditra amin'ny fitsaharana. Rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao dia miditra amin'ny famelan-keloka. Rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny finoana fa niditra ao anatinao izy, dia ho fantatrao fa misy fiainana ao anatinao. Ary arikorikoty ianao, akahala fahotana ianao, lasa miova ny zavatra tianao dia izay tiany Jesosy, lasa miova ny zavatra alehanao dia izay ale tiany Jesosy ale, lasa miova ny zavatra ataonao dia izay zavatra tiany Jesosy atao, satria lasa misy fiainana ao anatinao rehefa manatona an' Jesosy marina ianao. Rehefa tafahoana tamin'i Jesosy marina ianao dia misy fiainana ao anatinao. Dia tia nazaraina amintsika zany hoe manatona an' Jesosy, mivavaha, mifona, ekeo ny fiainana nomeny, ary manana finoana hoe mamela ny heloka izy ary mame fiainana be dia be. Zay ny teny tia nazaraina amintsika androany. Averiko any amin'ny 28 septambra amin'ny 4 ora dia misy fitoriana filazantsara, fampiorenana, famporisiana ary fampahirezana ho antsika rehetrarehetra eto Mahajanga. Dia manasa antsika ho tonga amin'izany fotoana izany, tsy misy rakitra, tsy misy fidipidirana, tsy misy fandraisana anjara, fa maimaim-poana ny filazantsara, nomena maimaim-poana izay dia mizara maimaim-poana ho voninahitra Jesosy Kristy. Halleluja, amen.